5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Mampiayay sy mampametra-pantanina natonga ireo olona misa efatra voatazona tao amin'ny zandary ho tafatsoaka ka tsy hita izay nalehany hatramin'ny androany hoy ny mponina Ikongo. Mampiayay ihany koa natonga ny fonja any an-toerana Ovaky isan'ny nisongadina io nandritra ny fanadihadiana Antotsainy Gaëtan Andriatsilavo mpanao gazetiny Kolo TV izay tonga tany an-toerana nanao ny fanadihadiana. Miaratsy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fokotany Ambomahitsy amin'izao, manjaka ny alabotry sy ny vakitrano na andro na alina hoy ny mponina. Nanambara kosa ny teo anivon'ny Akamasoa fa fitaizana sy famerenana ny maha-olona ny atao eny an-toerana ary andraisana fepetra tsy misy anavana ny olona manao asa ratsy. Nanatanteraka fitokonana androany ireo mpiasa eo anivon'ny Instat izay anatin'ny fifanarahana voafetra na contractuel. Antony hetsika ny tsy fankasitrahan'izy ireo tamin'ny karama izay ambany raha oharina amin'ny karaman'ny mpiasa mpanjakana raikitra na ireo fonctionnaire. Mikorotana ny toeram-ponenan'ireo mpianatra eo anivon'ny Université Anandrianjato Fianaratsoa tao aorian'ny fahamaizana ny tranga tany an-toerana ny sabotsy teo. Manoloan'izany, taky ny andoavana ny vatsim-pianarana telo volana sy hanarenana aingana ny foto-drafitrasa ireo mpianatra. Ary farany, Liz Truss ny voafidy hanolo an'i Praiministra teo aloha Boris Johnson any Royaume-Uni. Efa nitana andraikitra ministry ny raharaham-bahiny teo aloha ity voafidy ho Praiministra Britanika vaovao ity. Ny andindindro avy hatrany. Alatsinainy fa 10 volana septambra taona 2024 ankafalen'ny reto tompoklasy tompokavy netiko manatitra ny araba ombany firenentsoa atsika manaraka ny fitelavitra kolo amin'ity alina ity sy tonga soindray eto anivon'ny fotoana ny fampalalamba-baovao ary asaiko ampanajananao hanaraka izany hatramin'ny farany. Arabaina manokana ny vahoaka ny antsiranana izay efa mahita mivantana ny fitelavitra kolo amin'izao fotoana izao isitarantsika zany fampalalamba-baovao zany amin'ity alina ity mampiayasy mametra-panontanina ny nahatonga ireo olona misa efatra voatazana tao amin'ny zandaro tafatsoka ka tsy hita izay nalehana hatramin'ny androany ho ireo mponina ao Ikongo. Mampiay ihany koa ny nahatonga ny fahavakisany fonja any an-toerana raha ny fanazavana. Taorian'ny zavanisy hitany Ikongo dia nidina tany an-toerana ny mpanao gazety ny Kolo TV FM Gaëtan Andriatsilavo nanjery ny zavamisy ary tondra antsika ity fanadidina manaraka ity. Ny zoma lasa teo, misy valo sisa ireo marary manaraka fitsabona eto amin'ny hôpitaly CHRD Ikongo. Ratra amin'ny tanana sy ny tongotra no tena nahavoa azy ireo. Jeheny tampotony teo koza midebarega amizay zany mba nipositsipositsiky sody mba nitontany io ka mipotraka ao. Mbabengala mba mahavavy mibiobony any. Heniko nitato fiteto zany sy heniko de mipelany fitato tena heniko de amizay navesatra be mafina tanana henoko anazy. Amizay navesatra be fa sy navesatra sady nafana. Nitato aloha sy heniko tampelany de tena mipelany teo. Avy loloaka mba nahazo raha zany avo ahako amizay nisy raha. Ahako amizay voa. Raha iverenana ny zavanisy nahatonga ny tifitra nataon'ny mpitany filaminana tao amin'ny fokotany Ambatolampy
any amin'ny 10 kilometatra tsy moatanana ny tanàna ny Kongo no nisehoany ilay alatra zazavarira novonoin'ireo mpanao ratsy ny renin'io zazavarira io araka ny tantara nataony mponina teny an-toerana. Fanerserana aminazy zany zafiny rangahy zany mitato de hoe angaty ramsi zany izy nilazany hoe akorinao paoga akorinao teny zany tsy raha regny de nenga zany lihano nenga latagny hizaha hoe nenga zany mitotato izahan'igny zany jiaby-raviavim-baboky eo zany laha nagnantsolo mikokolo amizay zany izy dia sy fantatra io chef satria nisy zany veletety raiky de nipisika eto tena eto nindofony sotagnany nipisika amiregny nipisika amity ero zany diniaty zany miaraka amin'ny tôla agnato zay nivelatety de eto zany nibabohany de le izy mianaka nitato tamin'io izy mianaka nitato fa io aniky sy sisany potsika tao tandragno tao taoriny ny fiantsoana mpitany filaminana fantatra ny olona nahavanina ny loza ka nosamborina atao famitorana nandefa olona misy 20 teny amin'ny zandary ny avany maty itaky ireo olona voasambotra ireo tsy nahazo izay nangatahana ka niverina nody ny ampitsony iny andro alatsinainy nitondra kirorioka nampaneno antsiva ny taona olona isaky ny fokotany izy ireo iazo ny braony zandary itaky fitsaram-bahoaka andao ianareo fa izay tsy mandeha na manimpanao ratsy io no antsoavo eno isaky ny tanàna isan'ny tanàna nandalovan'izy ireo ihany koa ny teto Ambatolampy. Raha ny ay miatrika amin'ny tragno delangelanay teo igny andao zay sy mandeha akamane kaman'olo namon'olo zao zao teto fa tsy nisy profo ho atao hoe zao tokony atao lavegny fa ny sofiany moa ny ambara hoe andao zay sy mandeha akamane akaminao zao zay ohatra sarotra be le samby niara jiaby avegny ka zay zany teto zay zao nihitako sady koa misy tsy nahalala zany fa defa nandeha satria matahotra ny hoe hoe akamany namon'olo igny matahotra ny akamany amon'olo igny zany de vonin'olo koa de mandeha ka ohatraohatran'izay. Io antso nataony avany maty io araka izany nahamaro ny olona niakatra atao Ikongo izay efa tafiakatra tany amin'ny olona 3,000 tsy nampoizina ny zavatra niseho rehefa tonga teny amin'ny zandary indrindra ny tifitra nataony mpitany filaminana hoy izy ireo ny tantara. Voalohany zany de basy ray ihany napoakandreo nipoaka reo basy ray zandarma de niala an'igny tonga de nitifitra amizay ny retraretra sisy polisy sy ny pénitentiaire nitifitra fa tena rafalina misy ny nataony teo zay zany tena nandripakolo iaho hiengana zany navoan'ny nahy amin'ny lohako iaho hienga zany iala manao an'izao zany tonga de voatifitra ao amin'ny lohako de aho lavo zay zany tena nabe fatolo tao de nisy vehivavy anankiray zany niarany sanga taminaty de izy moa voa de maty teo amin'ny toerana teo. Misy lacrymogène nandeha ve sa tsy nisy? Tena sisy misy tonga de tena basy tena de tifitra nandeha. De manao ana ianao zany zao niainanao tamin'izay tena natahotra tena tena ialo tena natahotra iaho zany te veriko hoe mba ho velo zany mihitsy a satria sy saroko zany navoana tonga de fa rano fiandraka amin'aiko zany nihitako ka zany ninahy zany ty ihany tena voabe ty voana pasimaty ato fa zay didin'izay zany letika ao ny bala letika amin'ny lohako de amin'ny tagnako de dokotera tety zany naka anazy le tonga ety anoentin'olo zay zany zavatra niainanay teny. Ho an'ny ity ray mpianakaviana ity ividy fanafody eny an-tanàna no antondiany nahita ny fianakaviany sy ny namany nirohitra itaky ny famoahana ilay namon'olona ka nanapa-kevitra ny anatevin-daharana kanjo zavatra hafa no niseho ratra no azo ary maty ny rahalahy ny roso sy ny rafozany. Le fitirana sy napoiziko fa loza azo ny tena na zany sy fandategna fa la raha regny tambola hoe sy kamandretrena sy tirina ampenina ny fiainana fa laha ndry de vola agny mizato tapitisy tsy mahavedy fiainan'olo ray zao zao agnanatsy zao efa ny iaho zany de lavata nisy fanerina zany de nitondra ny aiko zany de zay nahodina zany napotsika iaho zany sy nalala hoe ino ny zavatra nahoanay fa tsy iaho zany tena sy nalala koa fa ny tany lofako zany zareko fa sy ny aiko namoziny tenko zany aho piralahinay roy raha fozako piralahy amin'ny vatsoko raika agnany akarofobe sy nafaka nihesika misy aho laha avy ny tokantrano fa de eo aho zany naleny
de fotera de ndamanty anao terna monjy faorena na hoanao toy koa matsira fozany zany moko bakonay to zany de tena sahirana to zay. Iray tamin'ireo naratra mafy nalefa teny fanadina ka namoy ainy nandritra io tifitra nataony mpitany filaminana io ny quartier mobile eto amin'ny fokotany Ambatolampy. Na sabo tegna tany Forokarno le zavatra nahoana azy le voadona teo tamin'ny lakazera zany de avy teo zany de andao tany mpitaly be Forokarno eo de niala teo zany de hoy ny teo hoe andao ty ndao fanajena de niakatra agny fanajena agny zany de avy tagny zany izy de simba de nazoso ny tôbila latagny de avy eto tapitany Ambatolampy eto. Ho an'ireo manaraka fitsaboana no ivona ny tranga io, mihasarotra ny toetra raha ny tokantrano. Miantoka fanafotsy fitsaboana ny fanjakana ho izy ireo, saingy tsy misakafo ny fianakaviana any an-trano. Na eo aza ny fiatrehana ny ratra manoloany zany, ny ody avy an-trano no masaka ao an-tsaina. Kolonganay moa maro. Ilako ya moa zao de maty endriko maty iabako. Zao zahenina zao tezeko amerako fanambadianako. Aza zao zaza tahaka an'izao. Ino zavatra asa vitan'izay. Antegna lehibe ray aman-dreny tokony hitezan'igny zao zao ny zavatra nahazo. Avy agny tokantrano zao de koatran'izao zay ny hita. Sy fijalena ve zavatra miseho amin'izay. Atreto raha ny fanadidina natao tany an-toerana, mampiay ihany na tonga ny mpitany filaminana itifitra, ka nahatonga iny famoizana ain'olona maro teto Ikongo iny. Mampiay ihany koa na tonga ny fonja ovaky, ny fonja izay vaky ny talata maraina, izany hoe ny ampitson'ilay tranga fitifirana, ary ny tena mampiay asy angatahan'ny mponina fanazavana dia nahatonga ireo olona efatra voatazona ho tafatsoka ireo. Raha ny fanadihadiana natao tety an-toerana ihany, ny aliny alatsinainy ireo olona misa efatra voatazona ireo ny tafatsoka, fa tsy nandritra ny fotoana nisehon'ny tifitra nataon'ny mpitany filaminana ny mponina. No ireo olona efatra tafatsoka ireo, nosambory ny fokon'olona ny vadiny sy ny zanany vao ohatra amin'ny 10 taona monja, ka notapahany ny lohany. Teto amin'ity toerana ity namono ny fokon'olona ireo mpianaka ireo. Azon'olo avy agny zany le ramatoa mianaka de teto namonoiny zareo anazy. Zany hoe vadin'le rangana Vandoza, de le ramatoa moa le efa maty de tapoka agny ambany agny. De avy koa lefa novonin zareo koa ny zanany de teto ambony eto izy mitratra. De teny fatesany zanany. Ohatrany tetitehany zareo izy iny tena sy izy rena mihitsy satria ny tapabozona mihitsy le ramatoa sy ny zanany. De azo antoka hoe sy mahavelogna anasony koa. Ankoatra ny famonoan'ny fokon'olona ireo mpianaka ireo, noravain'izy ireo ny trano fonena ny efatra tafo. Nalain'izy ireo ny fananany rehetra, novonoiny ny omby, ka samy naka izay te hinan-kena. De nirobany zalay tagny. Ay ny olona namotika anazy. Le olona tagny tompony fahafatesany tagny vonondreo. Nanamafy ny solobavambahoaka ny Ikongo nandritra ny fionana tamin'ireo ampanjaka, olobe, sefy fokotany, ny solotenan'ny mponina sy ny mpitany filaminana, ary ny mpitondra fanjakana ao an-toerana ny sabotsy lasa teo, fa manameloka tanteraka ireo mpitany filaminana, nahavita nanao tifitra variraraka, ka namoizana ain'olona maro. Nambarany ihany koa fa efa nametraka fitoriana eo anivon'ny sampandraraha maro, izay mandray an-tanana ny raharaha heloka be vava toy izao izy, ka tsy amela ho vita mora izao toe-javatra niseho tao an-toerana izao. Mitoy ny fanadihadiana mahakasika ireo rehetra ireo, hoy ny mpitany filaminana, ary andrasana ny mety ho toy izay sy ny fepetra ho raisina, ahafahana mitaizany mponina, ka tsy hirona amin'ny fitsaram-bahoaka avy hatrany, raha misy tranga sy disadisa na alatra eny anivon'ny fiarahamonina. Nanameloka iny tranga atao Ikongo iny avokoa ny rehetra, ary miandry ny fivoaran'ny toedrarà sy ny vokatry ny fanadihadiana natao. Zay makasika ny famarongatra makasika ny tsy fandriam-pahalemana zay hatrany eto Antananarivo renivohitra indraiky kosa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny fokotany Ambohimahitsy amin'izao fotoana izao. Mazaka ny alabory sy ny vakitrano izay miseho izany na andro na alina. Raha nambaran'ireo mponina, ireo mponina avy ao Akamasoa voalazan'izy ireo fa manao izany asa ratsy izany. Ankilany nanamafy ny teo anivon'ny Akamasoa fa fitaizana sy famerina ny mahaolana no ataon'izy ireo any an-toerana ary andraisana fepetra tsy misy atakandro ireo olona manao ratsy. Fanadihadiana entiny Nela Nevson. Tsy misy fiovany tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny fokotany Ambohimahitsy, komuna Ambohimankakely, distrika Avaradrano, raha ny fanadihadiana natao androany teny an-toerana. Tao anatin'ny volana maro ny tompony tsy fandriam-pahalemana manoloana ny fampidiran'ny mpianatra raha ny fanazavana. Tsy mifidy trano anaovana ny asa ratsy ireo ampangalatra raha ny fanazavana. Tany amin'ny alina tena mirongatra ary
za mpiandro tanànan'olona ny ety fa tena morongatra ety ny asandalo misy miatsy vonjo mitsoka sofle jereo dia ety mo tena mamay ety mamay be ety zany tena tsy atandro tsy alina andratandro ary ety tena vao mivoaka ianao dia misy mamaky ny tranonao na andro atandro zao raha ohatrany hoe ianao no tsikilovin'ireo olon'ireo hoe tsy hoe tsikilovin'ny olona moa zany ohatrany hoe voalasa ianao dia arahan'ny olona maso dia vao mivoaka ianao dia vaky ny tranonao. Isan'ny olana lehibe ny tsy fanomezana ireo olon-dratsy sazy mafy rehefa tratra raha ny fanazavana ka vetivety tsy hadia miverina manao ny asa ratsiny indray. Mihitsy zanako dia zareo manana fikambanana dia fanao cotisation zareo dia teny gendarme so manandrary mihitsy nisy an'izany dia afaka fotsiny zareo. Za tsy mianatra miteny an'izany satria zany efa nianatra taminay. Dia reo le vadina mpangalatra rehetrarehetra zany rehefa misy tsatsy dia mifanao cotisation zareo dia eny gendarme dia vita fotsiny. Moa le sazy ataon'ny fanjakana koa maivana be ohatrany hoe mivoaka kely fotsiny zareo eny ety dia ohatrany any zany izy vetivety kely dia mivoaka na efa tratrambodimbe ary dia vetivety kely dia mivoaka dia izay no olana amin'ilay izy le sazy maivana be. Maro ny asa azo atao any amin'ny fatra raha ny nambaran'ny mponina ao ny famakiana vato izay mampidi-bola tokantrano maro eny an-toerana saingy akamoana no betsaka amin'ireo mpamaky trano eny amin'ny fatra raha ny fanazavana manampy izany ihany koa ny fidorohana zava-mahadomelona. Iny koa no tena enjany aty amin'ny fokotaninay satria dia be da be zany io natao gasy na androngony mivarotra any. Tena masimba mihitsy ny tanora ety. Inona izy efa tsinany efa asa fanaony le izy dia efa tsy mety tsy. Manodidina ny 4 hatramin'ny 5 isan'andro ny fitarainana azo eny amin'ny fokotany amin'izao. Tao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra hoy ny filoha-lefitra teny amin'ny fokotany no nirongatra ny alabotry sy ny vakitrano. Ambomahitsy zany dia misy an'ireo le olona mopera pedro reo azonao zany dia ireo matetika zany ireo olona reo zany ny tena manao an'le action eto amin'ny fokotanina Ambomahitsy satria ity zany ny axe ampandanany zareo ty azonao ka ny amin'izay zavatra izay zany tsy voatery hoe olona avy any ambony ihany fa misy olona avy any ivelany koa manao an'izay zavatra izay satria zany ny olona mopera zany dia olona atao hoe olona mpiavy azonareo dia nefany tsy voatery hoe olona mopera daholo manao an'izay zavatra izay fa misy olona avy any ivelany koa zany hoentin'ireo olona izay mipetraka eto manao an'izay asa ratsy izay ka atao hoe anisan'ny mahamay vai any zany raha resaka fandriampahalemana eto amin'ny fokotanina Ambomahitsy amin'izao fotoana izao. Misy hatrany ny fivoriam-pokon'olona manodidina ny 2 alina ny mponina eny amin'ny fokotany Ambomahitsy amin'izao ary efa noraisina ny fepetra fa tsy maintsy voasoratra anarana eny amin'ny fokotany avokoa. Raha namotaniana manoloana ny filazana amin'ireo mponina eny amin'ny Akamasoa ireo tompon'andraikitra nambarany fa manodidina ny 3 alina amin'izao ireo olona raisina an-tanana eny an-toerana ary fanovana ny fomba fiainan'ny olona sy ny famerenana ny maha-olona no isany atao eny amin'ny centre. Tsy ekena ary andraisana fepetra entitra hoy izy ireo ny olona manao asa ratsy toy izany. Mahagagana ihany le ataoko hoe fimpangana mihitsy angamba hoe ny olon'ny Akamasoa ny olona mopera no tenenina direct fa manao action ao Ambomahitsy dia averiko amin'zareo manam-pahefana ao Ambomahitsy ao amin'ny fokotany Ambomahitsy ny fanontaniana hoe inona tsy nandraisana an'le olona na nitondrana le olona teto aminay satria nizanizy eto aminay tratra manao alatra dia mandray fepetra mafy dia mafy ny Akamasoa mefaratra amin'ny fandroana sy famatsiana ny trano miverina amin'ny Akamasoa tsy manaiky ary managadra mihitsy ny Akamasoa raha ilaina le izy ka mahagaganay le tonga dia fitenenana direct an'izay hoe olon'ny Akamasoa olona mopera lasa tsisy dikany ny ipetrahan'ny mopera eto amintsika raha hitaiza olona angalatra izy. Faritra maro eny amin'ny manodidina ny Ambomahitsy no sian'ny Akamasoa raha ny fanazavana raha misy tranga alatra ka avy eo amin'ny Akamasoa ireo olona hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Akamasoa efa misy hoy izy ny tompon'andraikitry ny filaminana ary mandray fitoriana izy ireo. Poste de police miisa 2 no napetraka eny amin'ny Chatoby Akamasoa ary efa misy ny lamina napetraka rehefa amin'ny alina sy maraina raha ny fanazavana. Goragorany faefam-panjakana antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny hoy Parena Auguste farany teo ny tao Morondava 40 nambony ainy vokatry ny fanafian-dalo ho sarotra ny ampisin'ny
filaminana maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny efa nioan-kevitra trano raha mitoy ny kolokolo sy ny fanampara-pahefana maro samihafa fanadidina entiny olona saina. 17 no namony ainy vokatry ny fanafian-dahalo tao amin'ireo commune be manonga sy Analaiva distrika ny Morondava ny fiafaran'ny herinandro teo. Amin'ireo lavo zandary ny iray ary teratany vahiny mpanao asa soa ny iray miampy mpanaradia 2 ary dahalo 12. Vokatry ny toe-java-misy ao amin'ity faritra ity nampiatra ny couvre-feu ny préfecture. Hatreto tsy voafehy ary saika arenesana tranga isan'andro na antanan-dehibe na ambanivohitra amin'izay tsy fandriampahalemana izay ary arahana famoizana ain'olona. Ny fitoniana sy ny fandriampahalemana izay mitana ny laharana voalohany amin'ireo velorano misy 17 napitraky ny filoha. Ny tsy fipetrahan'ny fahefam-panjakana intsony no isan'ny antony raha ny fanazavana. Présence de l'État koa zany efa sy tena mety tokony ho izy sy tokony misy an'io le raha tena milamina tsara raha mindrindra tsara ny fiarahamonina amintsika dia sy hitanao koa zany le raha sa mangaiky ny efa zakany ohatra efa sisy matoky tsony misy ankehitriny zao hitako zay amin'ny tirame faritra tsy masokananary andefasana maranila na gendarme amin'le toerana mahafahafana le olo ndreny manao cotisation anao sakafo na ry zalahy reo nefa olo efa sahirany dia ao zany dia magnotany hoe manana indemnité ve ry zalahy reny sa tsy manana indemnité fa ty amin'ny afaty renao mitorany io koa anao fampiaro misy fampiaro zay le misy corporatisme zay mahasary tegna sy voary sony le olo misy izy amina toerana raiky any sotokoniko nagnarany mivana amin'ny faharitra tsy masonana iny dia hoe aleonao zy mifanena medary toy hoe mifanena mpitandro filaminana sisy sy fantatrinao zany le ataontsika ny hoe anakaiza le farany le enquête natao dia zao ankehitriny zao dia miresaka atao enquête ka ny kongo io anke zao dia efa lasa ranao koa igny efa misy zavatra hafa koa vaovao hafa koa dia sy hita koa igny. Ilaina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana amin'ny lafiny rehetra ho iatrany ny fanio-keviny ahafahana mandray andraikitra ara-potoana hametrahana ny fandriampahalemana. Ohatrany le commandement tokony ray ihany misy ministère de l'intérieur nefa manana ministère ihany koa ny police ny secrétaire d'état de gendarmerie ery zalahy reo any izy ny tena makabaiko fa samile pitarika an'le anaty ministère de l'intérieur ty chef de district na ny préfet ohatran'izay sisy zavatra hoe baiko tokany zany le izy décentralisation ihany asikany manao décentralisation ihany asikany sy mesy koa koa sy mesy misy fiofanana iny koa le mpitandro filaminany koa gestion démocratique de la foule igny ange sy attaque tenana amin'ny voalohany fa hoe manifestation le izy zany dia ahoana gn'ataovagna an'io sy mesy manana an'izay sika zany hoe ahoana moa gn'atao raha vao misy raha ohatran'ireny ny gestion démocratique de la foule izy na ny baïonnette intelligente fa sy tonga dia mamagny satria mety sy dia mana sang froid le mpitandro filaminasika zany hoe matahotra ry zalahy samy koa fitaovagny le mpitandro filaminasika ndraindray zany dahalindray manana fitaovana sarasara kokoa toy izy ry zareo. Ho sarotra ny anatanteraka ireo vinam-piarahamonina raha tsy mipetraka ny fandriampahalemana ohatra amin'izany ny tanjona fa ahavitany tena ara-tsakafo noho ireo tantsaha mandry andiranantsy amin'izao fotoana. Pejiny Toekarena nanomboka tamin'ny taona 2014 no makaty manodidina ny 3 miliara dorala no totaly ny vola very no ny kolokolona ny évasion fiscale ao anatin'ny asa-panjakana ho ireo mpandalina ara-Toekarena. Ankoatran'ny kolikoly anisan'ny antony mampiba ny fivoarany ara-karena fobe na ny taux de croissance économique ihany koa ny fisian'ireo krizy nandalovan'ny firenena ko tamin'ny taona 20 fanadidina entiny Birana Clara. Farafahakeliny 300 amin'ny ara-karena faobe na ny PIB no mandeha amin'ny resaka kolokolona ny évasion fiscale ho ny mpandalina Toekarena. Manodidina ny 10 miliara dolara amerikana na mahery ny 104 miliara ariary eo ny ara-karena na ny PIB antsika isan-taona. Rakajina araka izany 3 miliara dolara amerikana isan-taona na mahery ny 209 miliara ariary no vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana no tsy tafiditra ao anatin'izany noho ny kolikoly hoy ny fanazavana. Nefa ny ilay Madagasikara fotsiny isan-taona mba ahafahany zany mba tsy arefo le Toekarena ilainy fotsiny dia farafahakeliny 500 millions de dollars isan-taona ny ilainy ahafahany mba marefo le Toekarena. 3 miliara nefany mandeha any amin'ny ataontsika économie parallèle ny ao zany misy zavatra amboarina hitanao zany le elanelana ao anatin'izay zavatra dia lasitsika mitrosa foana mitady fanampiana ato mitady fanampiana aero dia any
dia efa tokony amboarina zany zay zavatra izay. Ankoatr'izay, ny taona 2007 no nihiba voalohany ny ari-karena fahobe teto Madagasikara noho ny krizy nitrosa. Taorian'izay, nisy ireo krizy ara-politika ny taona 1,707 2,4 ary 7,4 izay anisany nahatonga ny fidinan'ny ari-karena fahobe. Ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny Covid-19 ihany koa no isan'ny mbola mampihiba ny ari-karena fahobe eto amintsika raha ny fanazavana. Raha dinina zay zavatra zay amin'ny ankapobeny dia hoe somary marefy ihany ilay toe-karena malagasy satria isaky misy krizy dia somary latsaka foana ny ari-karena fahobe. Mitandrina nefany dia hoe ninina zavatra mitrangana amin'ny firenena na eran'izao tontolo zao indrindra moa zany zao vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia hoe tokony ataontsika hoe matohy be ny ana zany hoe résilient ny toe-karena malagasy ary zay aloha ny zava-dehibe zay tsika vao afaka miresaka hoe émergence raha ilaina ny émergence iny ray fa misy indicateur anankiray zay manahirana dia raha jerena indray ny ari-karena fahobe oharina amin'ny isamponina na PIB par habitant dia mimidina isan-taona izy io. Iny ray fa misy indicateur anankiray zay manahirana dia raha jerena indray ny ari-karena fahobe oharina amin'ny isamponina na PIB par habitant dia mimidina isan-taona izy io. Tsy ahivona fa vola manodidina ny 10 tapitrisa ariary isan'andro ny volam-panjakana very no nitrangana kolikoly eny amin'ny tribunal na ny tribunal de première instance eto Antananarivo. Raha 30 tapitrisa ariary isan'andro izany ho an'ny tribunal de première instance ao Toamasina. Ho an'ny fonjana Tamoja manodidina ny 10 tapitrisa ariary isan'andro ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana ny very no ny kolikoly. Zay ny tapany voalohany teto anivy ny fampalalam-baovao isan'nytetifetsika atao anatin'ireto dokavaritra reto dia rehefa avy eo indray ary. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela, ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy.
Rehefa azo jifainana magasin Aigle manerana Madagasikara zao reo akanjo Aigle vaovao be zato isan-jato gasy et stylé. Aigle manandratra avo ny antsika. Zarantsika dia tafaveriny tao ny fampalalamba avao atao anatin'ny tapany faharoa dia mbola anangananao trano tompo lasy tompo vavy naraka izany hatramin'ny farany. Natanteraka fitokonana androany ireo mpiasa ao anivon'ny Instat izay anatin'ny fifanarahana voafetrana ny contractuel antony esika ny tsy fifankasitrahan'izy ireo ny tampo-karama izay ambany raha oharina amin'ny karama amin'ny mpiasa-panjakana raikitra na ireo fonctionnaire. Fanadina entiny Christian Ndimby. Ny lanja sora-baventy anio ireo mpiasa contractuel miisa 170 eo anivon'ny Instat. Naneho ny tsy fankasitrahana ny tsy fanajana ny zom-piasa miantra amin'izy ireo. Raha ny nambara, misy ny fanavakavahana eo amin'ny tambo-karama amin'ny mpiasa-panjakana raikitra sy ireo mpiasa ao anatin'ny fifanarahana voafetra. Mahasapa izahay fa to sy lahara-pahamena ny mahana ny olana mpiasa ny fitakiana izay nataonay. Ary mbola tsy misy vahaolana matotra hatramin'izao. Noho izany dia nanapa-kevitra ny rosa amin'izao fitokonana izao izahay ary mitaky ireto zavatra manaraka ireto. Fitovian'ny karama indemnité prime ho an'ny mpiasa rehetra atao amin'ny Instat satria ny asa atao dia mitovy tanteraka araka ny sikazy misy ny mpiasa tsirairay. Fandoavana ny knapo sy manontolo ny mpiasa voakasika izany izay nilazaina tamin'ny 2019 fa ho aloha mandritra ny 4 taona. Ireo mpiasa voakasika nyty fitakiana ity dia efa niasa nandritra 30 taona tato amin'ny Instat. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny Rotota sy teo anivon'ny ministera nanomboka ny taona 2024 saingy tsy nahitam-bokana izany. Etsakilany namafisy ny tale generalin'ny Instat fa tsy mitombina ny fitakian'ireo mpiasa contractuel izay mitaky ny itovian'ny karaman'izy ireo amin'ny karama mpiasa-panjakana. Tsy misy olona nifanaraka amin'izy ireo zany tany amin'ny nanaovany sonia contrat niaraka amin'ny Instat hoe ho intégré au fonctionnaire izy. Amin'izao fotoana zao moa zany statut-n'izy ireo de contrat à durée indéterminée ohatry ny olona rehetra de droit privé zay recruté na toerana ohatry ny Instat possibilité zay izy hoe recruté zay olona mety ho tadiaviny. Ny droit-ny aloha zany no efa nomena azy daholo. Ny droit-ny ohatra hoe mba hisitraka prise en charge médicale nomena azy. Ny CNAPS efa 20 taona tany. 20 taona mahery tsy voaloha tato mandohan'izay zahay zao. Fa tsy hitaky ianao zavatra tsy droit ary tsy nampanantenaina anao ara-taratasy ary tsisy lalàna akory miteny hoe ovina na afaka 4 taona ianao ho intégré au fonctionnaire. Tsy aiviny, efa nisy ny fampafahatarana ny 17 May 2024 fa anatanteraka fitokonana ireto mpiasa ireto. Nilaza ireto farany fa tsy hijana ny fitakiana raha tsy misy ny vahaolana maharitra apetraky ny mpitantana. Any Fianaratsoa mikorotana ny toeram-ponenan'ireo mpianatra eny anivon'ny Université ny Andrianjato Fianaratsoa taorian'ny fahamaizana ny trangatana toerana nisy sabotsy lasa teo malona izany mitaky ny andovana ny vatsim-pianarana 3 volana sy hanarenana aingana ny fotodrafitrasa ireo mpianatra ahafahana maroa ny fianarana araraka ny fanazavana izy ireo tamin'ity androany ity. Mitaky ny anarenana ny fotodrafitrasa potika vokatry ny fahamaizana ny trangany sabotsy teo tao amin'ny Université Andrianjato Fianaratsoa ireo mpianatra fa ihany koa ny fanefana ny vatsim-pianarana. Le vatsim-pianarana aloha zany hatreto le 3 mois farany zany no votsy tonga mihitsy. Mangataka ihany koa zany handefana ny vatsim-pianarana zay io zany no mba miantoka ny atao hoe document ny mpianatra, eo ihany koa ny mba goûter ny mpianatra. Hatreto aloha zany ny hatramin'ny idirana système LMD zany dia somary nagnano sarotra an'ireo mpianatra reo ny eo amin'ny resaka connexion satria mila mampiasa connexion ny mpianatra rehefa miditra amin'ny système LMD
dia mila crédit ihany koa zay ary na ny bourse zany zao dia efa lany amin'ny resaka connexion fotsiny. Angatahana ihany koa ny hagnoregnana malaky ny cité zay may satria efa nohon'ny fahatotany ihany koa agnisan'ny nahatonga ny fahamaizana ary angatahana ihany koa ny hananganana izany farany zay maika. Anjaton'ireo mpianatra ao amin'ity université ity notraboina vokatry ny fahamaizana ny trangany sabotsy lasa teo. Vokatra io tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fianarana. Araka ny information haza zany dia circuit-na courant zany nahatonga an'le fahamaizana nanomboka teo amin'ny Q5 ary ny afara tany amin'ny Q10 nitatra zany afo zany. Izany fahamaizana izany dia niteraka fahapotehana goavana ho an'ireo mpianatra zay moniny amin'ny cité agny fianarasoa satria mahitao aby koa mahitao aby na ny ordinateur, mahita ihany koa ny diplôme, eo ihany koa ny kojakoja tokantrano sy ny document mahakasika ny maha-mpianatra. Ny vary rehetra moa zany efa tsy lazaina ihany koa. Mahay avokoa ny document mahakasika ny maha-mpianatra, indrindra fa ny eo amin'ny diplôme. Amin'izao fotoana zao dia mivangongo amin'ny toerana raika ireo mpianatra ireo satria tsy misy tany hialofana. Amin'ny maha hoe mpivahiny zay moa tamin'ny faritra aby no ao toerana. Ny tsy fampiaikan'ireo mpianatra no nanampiana ireo traboana atreto raha ny fanazavana hatrany antony anairan'izy ireo ny tompona andraikitra isan-tokony. Kisaka hatrany isika any Toliara indray kosa mitombo iray indray ny université misehatra amin'ny fampianarana ampitendavitra ao Toliara noho ny fisokafan'ny CNAM Madagascar na ny Conservatoire National des Arts et Métiers. Isy araka zany ny varavarana misokatra mpahafantarana amin'ny mahakasika izany sy ny fisiany any an-toerana manomboka ny andro ny rapitso. Natasarako tsy mamonjy sy bonhomme Élysée, Kolo TV FM Toliara no mitondra antsika ny Tsiprian zany. Misokatra eto Toliara ny Université Français CNAM Madagascar na ny Conservatoire National des Arts et Métiers izay any Paris no fohibeny ary miparitaka eran'izao tontolo izao. Misehatra amin'ny fampiofanana arakasa ity université ity izay atao amin'ny alalan'ny fampianarana ampitendavitra avokoa ary tsy diso anjara amin'ny fisiny eto Toliara ireo faritra hafa atao anatin'ny faritany Toliara. Raha eto Toliara nipetraka ilay izy Toliara toerana fohibe fotsiny fa natao amin'ny région maromaro eto Toliara le izy Fort Dauphin voatosika ao anatiny ny Morondava ao anatiny ireo tapany atsimo rehetrarehetra ireo afaka misitraka an'izay fampianaran'izay eto Toliara daholo. Tsy ny olona afaka baka ihany no raisinay fa na ny olona tsy afaka beasa tsy afaka baka raha nefa kosa miasa ara-dalàna dia azony atao ny misitraka an'izay fampianaran'izay. Ankoatr'ireo taranja ilaina amin'ny sehatry ny asa izay misy eo anivon'ny CNAM Madagascar dia maro ihany koa ireo tombony ho an'izay mandranto fahaizana sy fahalalàna ao aminy raha ny fanazavana trany. Ny tombontsoa amin'ny raha ho tenenina dia izao mahazo fahalalàna ilay olona raha izay ny anankiray hoentiny hiatrika ny fiainana hiatrika ny fianarana izao ataony. Tombontsoa faharoa dia izao ho mora kokoa ny mpianatra izay mianatra ao amin'ny CNAM ny fianarana izao ataony satria afaka manao misahana zavatra hafa izy asy io satria en ligne en formation. Dia ny zavatra anankiray tena ngeza be dia izao amin'ny fobenay izay misy any Paris dia fampianarana ato aminay ny diplôme ho azo dia diplôme d'état français. Tovy tsy hafa ny olona izay nianatra any Eropa na any Frantsa ny diplôme ho azo niveau mitovy ny diplôme mitovy noho izany efa tonga manatona anareo ny CNAM dia ho avy izay andrainareo an-tanandroa. Anatanteraka varavarana misokatra etsy amin'ny Bazar du Capricorne na Bazar B ny avy eo anivon'ny CNAM Madagascar izay anomboka raha ampitsy talata faha 4 ny volana aogositra 2024 ka haritra 2 andro. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra an-tserasera ny fanatrihan'ny mpanao politika maro tamin'ny hetsika ara-pivavahana lehibe tontosaina tany Antsirabe farany teo. Tsy vaovao amin'ny sehatra ny politika ny fanatrehana tahaka ireny ho ireo mpandalina fiarahamonina.
Nisongadina nandritra ny hetsika ara-pivavahana tato ato ny fahitana mpanao politika sy mpitondra firenena nandritra ny fankalazana ny hetsika ara-pivavahana ireny. Zarazara ny hevitry ny olom-pirenena nanoloan'izany raha ny hita tamin'ny tambazotra tserasera ohatra tao ireo nankasitraka ny mpitondra tamin'ny famalian'ny fanasana sy ireo nankasitraka ireo filohan'ny antoko politika maro samihafa nanatrika izany tao ihany koa ireo nitsikera. Ho an'ny mpandinika raharam-pirenena, afaka mifangaro ny finoana tsirairay rehefa tsy hoentina amin'ny hevi-diso izany. Ny olona rehetra, ny mampietsika ny olona rehetra dia finoana. Ao anatintsika ao zany ninona ho resahana dia misy zavatra inoana foana, ohatra hoe malagasy finoana zany. Dia misy loko mifanaraka amin'izany fa dikan'izay zany tsy azontsika terena ny olona. Tsy aina na ivelona amin'ny finoany fa ny fampifanangaroana zay ngamba kosa dia raha manaiky fampifangaroana ny fivavahana sy ny fitondrana raha le laïcité eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no zavatra tena mila tandrovana tsara satria tsy ny fotom-ponoko raha ohatra ka mpitondra fanjakana no andraisako fanapahan-kevitra mampitondra fanjakana fa amin'ny mampitondra fanjakana no andraisako fanapahan-kevitra arak'izay lalàna velona sy izay fitsipika mipetraka eo amin'ilay fitantanana n'ilay raha-mpanjakana. Efa fahitatra amin'izay ny fisehoan'ny mpanao politika tahaka ireny eto amintsika rehefa misy ny hetsika lehibe. Le mpanao politika mitady hoe mba misy sehatra manan-danja ohatran'izany, entité manan-danja, raha fipiarahamonina manan-danja ohatran'izany manasa azy ionany. Eo koa tsy olona ray tsinona fa olona efa telo alina raha tsy diso no tanora teo ny tanora raha teo anisan'ny hoe ifandrotehana foana. Le fiangonana koa mitady satria mba manasa izy mba manasa olona manan-danja izy mety ho mpanapa-kevitra omaly na rapitso mbola tsy fantatra zay hevitranga ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny filoham-pirenena tany aloha dia mazava azy fa tafahoana zany diso manina ao anaty raisiny amin'ny hoe olobe ary reny olonireny tsy hafa fa tao anaty fiangonana ihany dikan'izany ohatrany hoe amin'ny fijery fiangonana zanaky ny fiangonana zay ny avy any amin'ny fiangonana avy any amin'ny mpanao politika tena hoe occasion reny satria mampanao politika amin'ny mpanao politika dia zay sehatra rehetra azony ivoizana ny heviny zay azony isehoana vahoaka indrindra fa raha hoe tsy misy maso-karena dia raha fanaovana politika eto amintsika aloha dia ho ararotin'ny olona foana zany fa ngamba zahako ho avadiko kely le fomba fijery ny anankiray voalohany aloha zany dia ity hoe tsy ho azontsika rarana le mpanao politika tsy hanararoatran'izany fa isika vahoaka koa nefa tokony hatakatra hoe rehefa manao an'izay toetra izay le mpanao politika dia tokony tsy azo atokisana izy zany ny dikany satria manararoatra tranga fa tsy manana paikady mazava tsara hoentina andeha ataoko hoe ivoizana ny heviny na ny fodikeviny na ny paikadiny na ny programmany fa dia sambosambotra fotsiny eto nisy io niza tsy hanavahana niza izy io raha izay dikan'izay zany dia hoe tsika vahoaka ny tokony mahay manavaka ny vary sy ny tsy barivary. Samy manana ny fandraisany azy araka izany ny tsirairay raha toka misy tanjona ambadika na vavaka amin'ny fo no antony fanatrehana ny fitoam-pivavahana lehibe tahaka ny niseho ireny. Araka ny tetiandro eo ivony ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nanomboka tamin'ity androany ity ny taom-pianarana 2024 ka hatramin'ny 2024 raha ny hita vitsy ireo mpianatra tonga teny an-tsekoly ho an'ny teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity indrindra fa teny anivon'ny sekoly mpanjakana antony izany ny fahavitsin'ny mpianatra ny soratra anarana ankilany anomboka rapitsy kosa ny mpidiran'ny mpianatra ho an'ireo ankamaroan'ny sekoly tsy miankana eto Antananarivo Renivohitra fanadidina entiny Daniela Minoarso. Taom-pampianarana 2024 telo 2024 mbola ny iray apatelo mpianatra ihany hatreto ny tonga niditra an-tsekoly androany ho an'ny EPP iray teto Andrenivohitra. Ny tapisoratana anarana eny an-toerana izay narefy tamin'ity taona ity noho ny fahasahiranandreo ray aman-dreny mpianatra raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny aloha raha eto amin'ny EPP Anosy Be manokana dia hita hoe somary narisarisa kely ny fisoratana anarana tamin'ity taona ity. Raha mandraky ny androany aloha zany dia raha ny effectif aloha dia ny atsasaky ny isa tamin'ny taona lasa
Ny fitaovana moa mazava loatra ohatran'ny ray aman-dreny mampianatra rehetrarehetra toy ny mpiasa tany isika tsy maintsy misy ny angadina varavaratsy ny atsimbilina rehefa manatsaha dia toy izay koa ny anay aty tsy maintsy misy zany ireo cahier stylo ny farafahakeliny hoentin'ireo mpianatra mandeha makany mamonjy ny lakilasy re moa dia toa ny ray aman-dreny feno satria tsy manana izay ny tsekoly. Ankilany, nahitana fiakarany kosa ny tahampisoratana anarana ho an'ny sekoly tsy miankina iray izay nanaovana fanadihadiana androany. Ho an'ny inscription moa tsisy olana fa mandeha normal ara-dalàna zany. Ny taux d'inscription zany ho anay manokana na dia hita raha hoe sahirana ny ray aman-dreny dia nisy fiakarany. Ny antony angambany hoe le resaka vokam-panadinana indray dia ny resaka hoe discipline nampiavaka ny sekoly. Mbola somary tsy feno aloha ny fitaovana satria manana 3 andro ny ray aman-dreny ahafahany mameno an'ilay fitaovana latsinainy talata larobia dia ny mpianatra vaovao lendraisina androany sy rapitso zany isaky ny après-midi zareo no manatitra azy zany hoe mbola manana hatramin'ny larobia hariva zany zareo hanaterana an'ilay fitaovana. Raha ny hita mbola manaja ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pampianarana eto Antananarivo na eo asa ny fanalalahana ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ny tsirairay eto amintsika. Tsy ahivony ahatra 7-30 herinandro ny taom-pianarana amin'ity taom-pampianarana 12 sy 14 sy 13 sy 14 ity raha ny fanazavana. Hisy ny fialan-tsasatra ho an'ny rehetra ny volana novambra ho avy izao raha toa ka ny 13 ny volana jona amin'ny taona ho avy kosa ny fialan-tsasatra ho an'ny daholobe raha ny fanazavana hatrany. Alafa ny fanabeazana izay hatrany na eo aza ny fidiran'ny mpianatra izay nanomboka tamin'ity androany ity miola mitoy hatrany ny etsika ara-sosialy famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakarainy ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga isany nanatanterahana izany ho an'ity androany ity ireo commune ao anatin'ny districtny Manjakandriana toy ny tao amin'ny commune Merikanjaka sy ny commune Ambonivohitra Ambohitra Andrina fanadidina Ambohitra Andriamanitra azafady fanadidina teny Abraham Randriamanana. Commune 10 mandravitra ny distrikany Manjakandriana androany no nanatanterahana ny hetsika ara-tsosialy famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sahan'ny VMMM na ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga. Manampy ireo ray aman-dreny ary manala fahasahiranana ho azy ireo fitetezana ireo commune tanterain-tsena VMMM. Tsara be mihitsy le isany mirary tsara mihitsy manala ny rehetra mihitsy fa tsy hoe izay ihany ho an'ny rehetra izay manana ankizy mianatra na zavokely dia mahafinaritra be fa dia mankasitraka. Tena ilaina mihitsy izany fa tena mety mihitsy ilay izy mora mirary sady tsara mbola tsy tara tena mbola tsy tara raha izany androany. Ohatra ny any aminay izao mbola niembotra ny fidirana fa tsy androany na dia hoe androany. Raha zaho mihitsy aloha mahita lesy tena tokony mbola hitohy raha mety. Tena sahirana raha ohatra tsy misy ilay izy. Tena nitombo be ny fandaniana zao raha ohatra hoe na ohatra hoe tetina niakatra tany ville reto tena misoatra betsaka anareo mihitsy nanampy anay manana ray aman-dreny mpianatra. Mahafinaritra zany izy manampy an'ilay olona aty-ambanivohitra satria le vidin'entana zany manampy zay zany tena zava-dehibe le fanampiana ny vidin'entana aty-ambanivohitra. Androany zao efa nisy feonandeha zany dia ny andriandro zay hoe isan'ilay fivarotana fitaovam-pianatra mora dia efa ny andriandro fa tsy mividy tamin'ny maraina. Misaotra betsaka amin'ny vehivavy miaramiainga zany satria tena manampy an'ilay olona aty-ambanivohitra amin'ny fidiram-pianatra. Taorian'izay nitohy tamin'ny commune Ambohitra Andriamanitra ny tsena VMMM. Nala fahasahiranana ao anay tokoa sisy le tsena satria eto izay dia efa mahavita fitaovam-pianarana fa tsy mantehitea tsena intsony. Misaotra betsaka ho an'ny fikambanana vehivavy miaramiainga zany dia mindraso azy hita be amin'ny asa fampona tanindrazana. Misaotra tokony hisy foana isataona. Izay aty Ambohitrandriamanitra zany dia hita mihitsy hoe tsy hita mitondra mihitsy hatramin'izao fa nanotositra famenina vatsitsinjo tsy mbola tonga aty aminay fa ty zao nirariana dia mba hitohizan'io amin'ny taom-pianarana manaraka. Fa ny vidiny ambany noho ny aty amin'ny tsena aty amin'ny tanàna. Izay ilay hoe malagasy miaramiainga fa tsy hoe ohatran'ny ataon'ny sasany hoe ny ary miainga ambony be moa ny aty ambany aty eo ihany. Mitohy hatrany ny hetsika ara-tsosialy ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga indrindra amin'izao fidiram-pianatra izao. Ho an'ny vehivavy malagasy miaramiainga ny fianarana ny lova tsara indrindra dia ilaina mianatra ny ankizy. Betsaka ny ray aman-dreny sahirana amin'izao dia izany vehivavy malagasy miaramiainga zany hoe amevanana ny fidiram-pianatra dia tonga izay mivarotra fitaovam-pianarana mora. Fiaraha-miasa matotra nisy teo amin'ny député Mofity eto Manjakandriana
miaraka amin'ny président iatso satria zareo vehivavy malagasy miara miainga anatotoso an'izao hanamora ny fahasaranany vahoaka sanatria tsy hoe zaraina mora le zaraina fotsiny le zavatra fa amidy mora tsy azahoana tombony mihitsy zany fa fitsonjovana an'le vahoaka ka dia tena isaorana mihitsy président iatso président ny MMM andea matoa député dodo andeha miasa soa ary zareo malagasy vehivavy malagasy miaramainga dia ny rarina ny tohizan'izao fa tena hita manampy be ny tatsaha mihitsy indrindra ty ambanivohitra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ankoatra izay nisitraka fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ihany koa androany ny tao amin'ny komina Manjakandriana, Ambatolaona sy ny komina Sadabe. Ny pediny maresaka iraisam-pirenena Liz Truss no voafidy an'olony Premier ministre teo aloha Boris Johnson any Royaume-Uni. Efa nitany ndraikitry ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha ity voafidy ho Premier ministre britannique vao ity. Fanadinina eto amin'ny sarin'ny France 24. I Liz Truss, ministry ny raharaham-bahiny tany Royaume-Uni teo aloha, nolany besin'ny matroka voafidy ho Prime Ministre britannika vaovao, anolany Prime Ministre teo aloha Boris Johnson araka ny voka-pifidianana nivoaka. Manomboka rahampitso ny tena no hitana ny andraikitra maha Prime Ministre io. 17 taona ity Prime Ministre vaovao ity ankehitriny. Vehivavy fahatelo hitarika ny gouvernemanta britanika ny tenany. Nambarany ho atao laharam-pameana araka ny fandraisam-pitenenany androany, ny fanarenany indray ny toe-karena any an-toerana, ny fampidinana ny fandoava-ketra, ny fametrahana paikady mahomby hatrehana ny krizy momba ny angovo amin'izao. Nambarany jerena vahaolana maritra ihany koa ny fahafehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay miompampana ankehitriny any an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena tompoky lasy tompo vavy no entsika marakatana ny fotoana ny fampalalama vao tamin'ity alina ity soraka natao tokantrano naraka ny fotoana ny fampalalama vao hatramin'ny farany. Miratra to masambatra ho amin'ny fotoana antsika raha-pitso indray veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ny vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.